manolotra ny arahaba tompoko any amin'ny manodidina ny 720 kilometatra atsinana ny Antala ny foiben'ilay rivodoza Danilo. Raha araka ny vinavina moa dia manomboka rahampitso izy notombanana ikisaka miakandrefana. Na izany naty izany aza dia tsy akasika ny toetry ny andro eto Madagasikara izy hatramin'ny faran'ny herinandro ho avy izao. Manomboka amin'ny herinandro mitsidika kosa dia ho hitantsika ihany ny fivoarany, fa ny angatahana aminao dia ny anaraka hatrany ny vaovao izay avoakan'ny Meteo Madagasikara. Izay ihany koa moa dia tsy mitrahatra manara-maso azy io isanandro ary vonona foana ny fampizara ny vaovao aminareo. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia saika ho maina hatrany aloha ny andro aty amin'ny morotsiraka Atsinanana menga avy aty Sava, Analanjorofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovafitovinany, Atsimo Atsinanana ary aty Analamanga. Ato anatin'ny 3 andro avy ny anton'izay moa dia noho ny fipetrahan'ny varatraza eto Madagasikara izay manamaina ny atmosfera. Arak'izany ara dia mivangongo any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilana andrefan'ny Madagasikara iny ny rotsakorana ato anatin'ny 3 andro avy. Mety hitatra hatrany amin'ny faritra atsimo nosy iny aza moa zay izany hoe aty amin'ny tan'ny atsimo andrefana Anosy ary Androy. Raha makasika ny maripana indray dia ahitana fiakarany maripana ambony indrindra ho antsika ato amin'ny afovoantany sy ny ilana Atsinanana raha tsy misy fiovana firy ny any amin'ny faritra sisa rehetra. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina azo orana tandrifondrahona ny morotsiraka ny faritry Diana sy Sofia raha toka andrahona ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo nosy. Mety arahana tandrifondrahona moa zay ny vao maraina be any amin'ny manodidina ny faritra Androy, Betroka ary Ranohira. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny raha isa rahona an-daly any indraindray ny morotsiraka ny faritra Sava sy Analanjorofo. Raha ho an'ny tolakandro indray araka ny efa nolazaiko teo dia mbola mitoetra ho maina hatrany aloha ny any amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Torak'izay ihany koa ny morotsiraka ny faritra Menabe sy Atsimo andrefana. Ho an'ny Analamanga ny ilany atsinanan'ny Betsiboka ary Moromania sy Vakinakaratra dia ny alina no vinavinaina andrahona na andrahona mitsitokotoko. Raha miandrandra oram-baratra mety alohavana na rahana tafitra indraindray ny faritra sisa rehetra. Raha ny vinany maripana raha ho amin'ny rahampitso zao dia manodidina eo amin'ny 24 degré ho an'ny afovoantany. Raha tafiakatra hatramin'ny 430 degré zay aty Sofia sy Boeny, torak'izay ihany koa any amin'ny tapany atsimony Madagasikara. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ara dia mbola mijanona maina hatrany aloha ny ilany Atsinanan'ny Nosy torak'izay ihany koa ny morotsiraka ny faritry Menabe sy Atsimo andrefana. Raha toka andrahona ny takarivana ny alina ny ilany Atsinanan'ny Betsiboka, Analamanga, ny ilany Atsinanan'ny Vakinakaratra sy Moromania ary Matsiatrambony. Ny faritra sisa rehetra moa dia miandrandra oram-baratra avokoa. Raha makasika ny vinany maripana amin'ny alakamisy zao dia manodidina eo amin'ny 24 na 20 degré ho an'ny afovoantany. Raha tafiakatra hatramin'ny 430 degré hatrany aty atsimo sy any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Andao faranantsika amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny zomary izay dia maina hatrany ny ilany Atsinanan'ny Nosy andrahona izay mety arahana orana tandrifondrahona indraindray ny ilany Atsinanan'ny Betsiboka, Analamanga, ny ilany Atsinanan'ny Tasy, Vakinakaratra ary Moromania. Ny faritra sisa rehetra moa dia tombanana azo oram-baratra avokoa raha ho maina hatrany ny andro ny morotsiraka ny faritra Atsimo andrefana. Raha ny vinany maripana amin'ny zoma zay zao dia mananika hatrany amin'ny 430 degré hatrany aloha ny aty amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny tapany atsimo Madagasikara. Raha eo amin'ny 24 na 20 degré ho an'ny afovoantany. Araka ny mahazatra moa rehefa talata sy ny zoma toy izao dia omenanao hatrany ny tany fahaloton'ny rivotra eto Antananarivo renivohitra. Nandritra izay herinandro zay izany hoe teo anelanelan'ny 20 Desambra 2022 ka hatramin'ny 4 Janoary 2022 dia azo lazaina fa nijanona ho ambany any ny tany fahaloton'ny rivotra teto Antananarivo renivohitra. Samy latsaky ny fiatran'ny OMS avokoa ny refiny tany fahaloton'ny rivotra natao tetỳ Ampandrinomby, ny teny Andraharo ary ny Tetsinsonerana. Ny teny Ambodano nahitana fiakarany nanomboka omaly alatsinainy 4 Janoary 2022 noho ny fiverenan'ny fifamoivoizana teto Antananarivo. Vinavinaina hijanona ho ambany any ny tany fahaloton'ny rivotra raha ny mandrafitra ny toetry ny andro nojerena tanatin'ny 3 andro manaraka. Saingy manodidina ny Amboda kosa dia hijanona ho ambony izay tany fahaloton'ny rivotra izay noho ny loto ateraky ny fivezivezen'ny fiara. Arak'izany ara dia mila mitandrina ny olona marefo
indrindra mo fa ny akizy ny olona efa nahazo taona ny vehivavy bevoka ary ireo olona manana aretina amin'ny taovam-pisefona. De zay indray raha ny vina toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.